Raisy Jesosy Kristy tompontsika. Mitendro an'ity dia iresakitsika ireo teboka anankifito izay tena teboka fito ny asam-pamonjeny Jesosy Kristy izay ivony Baiboly manontolo manondraondra ny Baiboly manontolo ary ireo teboka fito ireo ihany koa no ivony famonjena sy ivony ny fiainana kristianina. Zany ireo teboka fito ireo no mila tena azotsika, fantatritsika, iainatsika ao anatin'ny fiainana kristianina. Ho tantsaiko ireo teboka anankifito ireo dia rehefa avy eo raisitsika tsirairay izy ireo. Ny teboka voalohany indrindra dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona tao Edena. Zany hoe noho ny finanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tao Edena, izay nandehanany Adama sy Eva teo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ny hinanany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona ary dia lasa mpanota ny olombelona. Lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ao anaty fahafatesana, lasa mpanota ny olombelona. Ary rehefa lasa mpanota ny olombelona dia satria izy tafasaraka tamin'Andriamanitra dia tonga kosa Andriamanitra, lay teny tonga nofo, tonga Andriamanitra mba ampiavana an'Andriamanitra sy ny olona. Tonga lay zay le tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga nofo izy avy nonina tamintsika. Tonga Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hampiavana antsika aminy. Zay ny point voalohany zay. Zany hoe mpanota ny olombelona, tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, identité le mpanota dia tonga Andriamanitra mba hampiavana antsika aminy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay ny point voalohany. Ny point faharoa dia nanolotra ny ainy Jesosy Kristy, zany hoe namela heloka antsika Jesosy Kristy, voavela ny helokontsika ary dia vita fihavanana, nalatsa ny rany, nalohan'ilay aina soloan'ny ainy, vidin'ny fahafatesana tambany ota ary dia voavela ny helokontsika, voavela mandrakizay ny helokontsika. Zay ny point faharoa zay. Ny point fahatelo dia nentin' Jesosy Kristy avokoa ny endrim-pahafatesana rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, dia nentiny avokoa ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hiatra amintsika. Satria tsika ny tao anaty fahafatesana, tsika ny tafasaraka tamin'Andriamanitra, dia tsika ny tokony miaina endrim-pahafatesana. Nentin' Jesosy Kristy avokoa ny endrim-pahafatesana rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, ny aretina, ny olana, ny ozina, ny tebiteby, ny fahotana ary hatramin'ny fahafatesana ranofo. Nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa. Zay tsika ny tokony niaran'izany dia izy no nitondra azy. Zay ny point fahatelo. Ny point fahaefatra dia voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ilay izaho, isika, ny filatsika sy ny momba antsika rehetra dia voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny point fahaefatra. Ny point fahadimy dia nalevina Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy ka resy ny fahafatesana. Zany hoe resy ny fahafatesana, nanala atsika, niala tao amin'ny fahafatesana izy ary dia namindra atsika ho ao amin'ny fiainana. Zay ny point fahadimy. Ny point fahaenina dia zao, niakatra Jesosy Kristy ary rehefa niakatra izy dia naniraka ny fanamasina izy ary nidina ny fanamasina ary dia lasa velona ao anatintsika ny fanamasina, anetsika atsika. Zay ny point fahaenina. Ary ny point fahafito farany, ny point fahafito farany dia velona ato anatintsika Kristy ary izy Kristy velona ato anatintsika ny manjaka manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony, manetsika atsika manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony ary ampiasainy Kristy tsika. Kristy manjaka amin'ny alalantsika, ampiasaintsika manjaka amin'ny alalantsika izy manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony ary mbola iveriny izy iseho andray ampiseho miarihary ny fanjakany. Reo ny point anaky fito zay ivony Baiboly, ivony ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, manondro an'ireo avokoa ny tenin'Andriamanitra rehetra
ary reo raha azontsika tsara fantatritsika tsara inotsika iainatsika sy banjintsika de reo ny ahafahantsika miaina ny famonjena reo ny ahafahantsika miaina ny fiainana kristianina tsy mivoaka an'ireo point anankifito reo ny famonjena tsy mivoaka an'ireo ny fiainana kristianina ireo ihany miverina eo am'ireo ary tsy afaka mamorona zavatra tsika akoatran'ireo point anankifito reo ny point anankidimy voalohany manomboka amin'ny hoe tsika miaiky fampanota ary tonga olombelon'Andriamanitra mandrapatonga am'le point fahadimy ny point fahadimy de hoe manaiky tsika mino fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary nandresy ny fahafatesana izy namindra tsika tao amin'ny fiainana araka ny tenin'ny Paoly hoe raha manaiky an Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de hovonjeny ianao reo point dimy voalohan'ireo ny famonjena mino an'ireo ny olona de voavonjy izy mino an'ireo ny olona de voavonjy izy ny point anankiroa farany kosa zany hoe lay Kristy velao anatsika sy lay Kristy manetsika atsika ka manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony amin'ny alalatsika ireo kosa reo point anankiroa reo ireo no iainana ny fiainana kristianina manomboka eo ny olona miaina ao anaty fanjakan'Andriamanitra rehefa miaina an'ireo point anankiroa ambiny miaina an'ireo point fahafenon'ireo point anankifito reo zay zany aloha ny zavatra tena mila azotsika zay ny zavatra tena mila fantatritsika iresaka am'izay tsika iresaka tsirairay an'ireo point anaky fito reo arytsika voalohany indrindra aloha ny zavatra nyresahana de zao hoe mpanototsika zany hoe nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary efa nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsika dia tafasaraka tamin'Andriamanitra inona moa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay ninanany Adama sy Eva de io le mahatonga atsika olombelona satria ho azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io sy tahoedena fotsiny eo fa itsika olombelona tsirairay de misy an'io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io maniry eo anatintsika ary io mahatonga atsika mifanameloko mifampitsara manamaritena isan-karazany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Andriamanitra tsy namorona ratsy Andriamanitra rehefa tao anatin'ny enin'andro namoronana de Andriamanitra de ny teny hoe ary hitany fa tsara zany hitany fa tsara zany hitany fa tsara indrindra zany fa saingy zao rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ary zay ny voalohany indrindra mila azotsika fa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika mila azotsika fa mpanototsika ny dikany hoe ao anaty fahafatesana tsika de tafasaraka amin'Andriamanitra tsika zany ny definition hoe fahafatesana ao anaty baiboly de fisarahana amin'Andriamanitra ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika satria tsika lasa mpanota ny identité atsika de lasa misy endrim-pahafatesana rehefa ao anaty fahafatesana ianao de misy endrim-pahafatesana miseho amin'ny fiainanao misy ny aretina misy ny olana misy ny ozona misy ny tebiteby misy ny tahotra misy ny fahotana misy zavatra maro isan-karazany io zavatra hitatsika iainatsika isan'andro endrim-pahafatesany reny endrim-pahafatesany reny vokatry lay fisarahana tamin'Andriamanitra zay zany aloha mila azo zay ary satria tiantsika Andriamanitra de tsy tsika no miezaka manatona an'Andriamanitra fa Andriamanitra ny tonga nanatona atsika tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra teny ny olombelona Andriamanitra teny lay namorona zao tontolo zao misy siny mazava lay parole source lay tamy voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra ny teny de Andriamanitra tafasaraka tamin'iny Andriamanitra teny iny isika olombelona ary zay no natonga anazy hoe izy Andriamanitra teny ny tonga nofo mba ampiavana atsika aminy izy Jesosy Kristy lay teny tonga nofo lay niteny hoe indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very ny zavatra voalohany zany mila azontsika de zao mila miaiky tsika hoe mpanota ary tafasaraka amin'Andriamanitra voateraka ny zaza de efa mpanota tafasaraka amin'Andriamanitra mila azontsika zay olona very tafasaraka amin'Andriamanitra ary de tonga Andriamanitra mpamonjy mpitady ny very mba hamonjy atsika mba hitady atsika zay ny point voalohany zany zay mila azo zay aloha satria tsy ho afaka hovonjena ny olona very no afaka hovonjeny tsisy afa-tsy ny olona very ihany no afaka hovonjena ny olona mpanota no afaka avela heloka raha tsy miaiky ianao hoe mpanota tsy possible ny amelana heloka anao raha tsy miaiky ianao hoe very tsy possible ny hamonjena anao ary Andriamanitra tonga hitady sy hamonjy ny very tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay zavatra voalohany ny zavatra faharoa de izao nanolotra ny ainy Jesosy Kristy fa maninona moa nanolotra ny ainy izy nanolotra ny ainy izy satria tsotra ny antony itsika ao anaty fahafatesana tafasaraka amin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe aina solon'ny aina aina solon'ny aina zany hoe
raha tsy misy aina mandrakotra n'lay fahafatesana misy atsika misy antsana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra de ilay fahafatesana zany lay fisarahana amin'Andriamanitra ary raha tsy izy Andriamanitra lay tompony aina lay aina lay fiainan'Andriamanitra fiainana ny tonga olombelona nanolotra ny aina izy teo amin'ny hazo fijaliana ary zay no mahatonga hoe navela ny helokontsika natolony aina nalohany lay aina solon'ny aina vidiny lay fahafatesana tambin'ny ota ary ny dikan'izany de zao rehefa natolony zay ny dikany hoe voavela helokontsika ny dikan'izay de hoe vita fihavanana tanteraka amin'Andriamanitra tsika rava lay hevitra fampisarahana lava lay fahafatesana zay nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra satria nanolotra ny aina izy nosaromany ny point fahatelo de zao netiny teo avokoa ny endrim-pahafatesana rehetra Jesosy Kristy niny naditsaina iainanao Jesosy Kristy no nitsatroka tsilo mba hitondra izaka ny aditsainao raha mieritreritra ianao fa nenjehana raha mieritreritra ianao fa enjehana raha mieritreritra ianao fa misy mpanenjika sy zatra ohatran'izany Jesosy Kristy nefa nenjehana efa nitenenina ratsy efa nroraina teo amin'ny toeratsika raha misy aretiny eo amintsika ny tenin'Andriamanitra miteny hoe nandefa ny teniko aho izy mba hanasitra anazy ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe fa ny teniko de aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny dia kapoka taminy Jesosy Kristy no manasitrana atsika zany hoe efa netiny Jesosy Kristy teo ny endrim-pahafatesana misy tsy fahampiana avy eo aminao ny tenin'Andriamanitra de miteny Jesosy Kristy no arena voalohany indrindra ka tsaolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana anampy ho anao zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka misy ozina teo amin'ny fiainanao tany amin'ny ray aman-dreny taloha tany amin'ny razambe rehetrarehetra taloha tany ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe voozina ozy izy zay niantona amin'ny hazo nitondra ny ozina tokony anao izy ny tenin'Andriamanitra ary voozina zay rehetra miantona amin'ny hazo Jesosy Kristy no voozina niantona tamin'ny hazo teo amin'ny toeratsika izy no mitondra ny endrim-pahafatesana rehetra zay tokony hiatra amintsika zay ny point fahatelo point faefatra dia voomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliantsika zavatra tena anisan'ny tena important be satria tsy de resahana loatra izy io ndraindray tsika mieritreritra hoe itsika mbola hanombony nofo ndraindray tsika mbola mieritreritra hoe tsika miady amin'ny fahotana ndraindray tsika mbola mieritreritra hoe tsika miady amin'ity karazany zavatra rehetrarehetra ity tsika tsy miady arakaraky ny fantohanao amin'ny fahotanany tsy maintsy hampanotanao zay zavatra ifantohanao de tsy maintsy hitrangy eo amin'ny fiainanao vao mainka hakavahana eo amin'ny fiainanao rehefa mifantoka amin'ny ady amin'ny nofotsika de mazava ho azy fa tsy maintsy iseho amintsika ny asan'ny nofo fa tsy izay ny fampianaran'ny Kristy tsy izay ny tena fampianaran'ny kristianina fampianaran'ny kristianina de tsotra ady amin'ny finoana fa tsy ady amin'ny nofo zany hoe efa voomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao efa vita zany mila inona de mila raisina de mila iainana efa voomby niaraka tamin'i Kristy efa vitan' Jesosy zany tsy tsika ny manao an'izany tsony tsy tsika mba nombo ny nofotsika tsy tsika mbola lasa miezaka manombo ny nofotsika indray fa ny tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe voomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho izy Paoly zay ihany Kristy Jesosy de nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe au temps passé zavatra efa vita tsy miady fa arakaraky ny nonao an'izany fahamarinana zany hoe efa voaomby niaraka tamin'i Kristy efa nanombo ny nofony sy ny filany niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zay ihany Kristy arakaraky ny nonao an'izany fahamarinana zany nisehoany zany fahamarinana zany eo amin'ny fiainatsika rehefa inotsika ny tenin'Andriamanitra miteny fa ny oloko de veriny finoana rehefa mino ianao fa efa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ninina filanao ninina besoin tsika rehetrarehetra rehefa mino an'izany tsika efa voaomby de miseho amintsika mivokatry ny fanahy miseho amintsika amin'ny fifaliana fiadanana fitiavana fifaliana fiadanana faharipo fahononantena famorapanahy sy ny vokatry ny fanahy rehetrarehetra rehefa ohatra ka inotsika le fahamarinana zay miorina eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy faharoa manaraka an'izay ao anatin'izay hoe voaomby zay tsika raha iso sary atsy any hoe misy hazo fijaliana eo enao ny voaomby eo amin'ny hazo fijaliana ary Kristy voaomby eo anoloanao enao miomby eo amin'ny hazo fijaliana ary Kristy ny eo anoloanao voaomby miaraka aminao zany hoe nininona zanatsipika nininona endrim-pahafatesana rehetra mandeha de eo amin'ny Jesosy Kristy zany no mitsatoka fa tsy eo amintsika nininona zanatsipika rehetra mandeha ny zanatsipika amin'ny fahotana ohatra ny fakapanahy mitsatoka eo amin'ny Jesosy Kristy fa tsy mitsatoka eo aminao satria enao tsy mihetsika enao voaomby
miaraka amin'ny Kristy, ianao ambadiky Kristy, ianao amin'ny fiainanareo izy miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra, zany hoe miafina ao amin'ny Kristy tsika, zany hoe takona ny Kristy tsika, ka ninona zavatra miatra amintsika, ninona zavatra atsipony zao tontolo zao amintsika, de tsy tsika no misibirana azy, tsy tsika, tsy eny amintsika zany no mitsatoka, fa eo amin'ny Jesosy Kristy. Finoana zany ry havana, matoa mitsatoka eo amintsika, de satria ny antony tsotra, itsika zany tsy voaomby miaraka amin'ny Kristy, fa itsika no lasa eo anoloana ny Jesosy Kristy indray, ary de lasa makany amintsika le izy. Tahaka zany, tsika indraindray misy zavatra mitranga ohatra eo amin'ny fiainatsika kristianina, eo amin'ny fiainana andavanandro, misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana andavanandro, de mieritreritra foana tsika hoe za natondra koton'izao, za natondra bean'izao, za lasa victime, za jere za ataon'ny olona an'izao, za ataon'ny olona an'izao, de lasa mitaraintsika. Tadio nefa ry havana fa izao, itsika kristianina tsy victime, tsy zany dikany hoe voaomby niaraka tamin'ny Kristy, tsy victime matsontsika, fa Kristy ny victime teo amin'ny toeratsika, teo aminy no nitsatoka, ny fanenjehana na ny ozona na niny, teo aminy zany no nitsatoka, ary tsika tsy victime satria Jesosy Kristy ny victime teo amin'ny toeratsika. Manarak'izay ry havana, naleviny Jesosy Kristy, ary rehefa naleviny izy de nitsangana tamin'ny maty izy, zany hoe tsy nahatazona azy zany ny fahafatesana. Zavatra tena faran'izay ngeza zany ry havana, zavatra faran'izay ngeza zany satria zao, lay fahafatesana lay fisarahana atao hoe tena, lay fahafatesana zay niteraka endrim-pahafatesana, izany rehetrarehetra zany no resiny Jesosy Kristy, ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy mba handehana atsika ny fiainam-baovao izy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe nomeny atsika ny fandreseny, resy ny fahafatesana, nomeny atsika ny fandreseny, izy ny nanome atsika ny fandreseny, tsy tsika ny mpandresy fa izy ny nanome atsika ny fandreseny. Zavatra roa samy hafa zany, tsy tsika akory mpandresy, tsy tsika mamboatra saina isaky mihetsika mpandresy mahery tsy tsika mpandresy, itsika voaomby, itsika tsy mihetsika eo amin'ny hazo fijaliana, efa tsy mihetsika atsony tsika, tsy mihetsika atsony izao atsika, fa izy ny mpandresy ary izy ny nanome atsika ny fandreseny. Zany raha iverina kely fotsiny am'le hoe voaombo, zany mahatonga hoe raha olona voaombo ianao, ninina zavatra miseho amin'ny tontolo hitamaso, tsy mireagira atsony ianao. Ninina ny problème antsika kristianina mantsika olombelona de zao, rehefa misy zavatra miseho amin'ny tontolo hitamaso, de maiky tsika ireagira amin'ny retsim-pandrenesana dimy. Ny olona voaombo zany tsy mireagira intsony, tsy mihetsika intsony satria voaombo, ary tsy vita amin'ny voaombo ianao, fa rehefa mitranga ny zavatra eo amin'ny tontolo hitamaso, tsy eo aminao zany mandeha, fa eo amin'ny Jesosy Kristy. Eo amin'ny Jesosy Kristy zany ny mandeha, zany hoe raha azontsika tsara zay, ninina zavatra miainga eo amin'ny tontolo hitamaso, tsy mireagira tsika aloha, fa mifantoka amin'le asa-pamonjeny Jesosy Kristy hoe zany efa voaombo tadio tsara isaky ny misy zavatra ka pratika ny zavatra zavaiko, ninina zavatra mitranga eo amin'ny tontolo hitamaso, ninina zavatra miseho amintsika eo amin'ny tontolo hitamaso, isaky ny azotsika tsara, isaky ny iainatsika tsara, isaky ny notsika, fa tsika olona efa voaombo de tsy mihetsika tsika. Ary rehefa azotsika tsara hoe ninina zavatra mitranga amin'ny tontolo hitamaso, Jesosy Kristy nefa nilanjany zany, Jesosy Kristy nefa nitondrany zany, efa nitsatoka teo aminy zany, de lasa miditra ao anaty fitsaharantsika, lasa miditra ao anaty fitsaharantsika. Ary rehefa avy eo am'izay, rehefa azotsika hoe Jesosy Kristy no nitsangana tamin'ny maty ary nandresy ny fahafatesana, de ninina zavatra mitranga eo amin'ny tontolo hitamaso zany, de efa nomeny Jesosy Kristy atsika ny fandresena. Zay ny atao hoe famonjeny, point anankidimy zay, raha azotsika tsara, misy point anankidimy zay, mpanototsika tonga olombelon'Andriamanitra mba amonjy atsika, amitra-pihavanana amintsika, tonga olombelona ny teny de tonga nofo, zay point voaloha. Ny point faharoa, navelan'Andriamanitra ny eloko-tsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, natolony ainy. Fahatelo, voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliantsika ary tsy mihetsika atsony. Fahaefatra, Jesosy Kristy ny voaomby eo anoloantsika, ary eo aminy no mitsatoka zay zavatra rehetra tokony hiatra amintsika ny endrim-pahafatesana, satria tsika normal tao anaty fahafatesantsika, rehefa ao anaty fahafatesantsika de efa zatra miaina endrim-pahafatesantsika. Na olona voavonjy ary zany tsika rehefa avy eo mbola misy endrim-pahafatesana mitranga eo amin'ny fiainantsika, fa zay mihitsy ny vahaolana amen'Andriamanitra hoe rehefa misy endrim-pahafatesana mitranga eo amin'ny fiainanao, de za zay nandresy ny fahafatesana ny vahaolana ho anao. Tsy mpanome vahaolan'Andriamanitra, tsy mpanome vahaolana Jesosy Kristy, fa izy mihitsy ny vahaolana, ny asa-pamonjeny ny vahaolana.
ary zay mahatonga important ny afantarantsika an'izany, important ny ainatsika kristianina zany fahamarinana zany vérité zany hoe ninina zavatra mitrangy amin'ny tontolo hitamaso de tsy mihetsika tsy mireagira, ninina zavatra mitrangy amin'ny tontolo hitamaso efa Jesosy Kristy no mitondra zany makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izano anomeana ro fitsarana rehefa misy zavatra mitrangy amin'ny tontolo hitamaso efa nomeny Jesosy Kristy any fandresena ary ny fahafatesana no efa nomeny anany fandresena zany hoe raha nomeny anany fandresena ny amin'ny fahafatesana miaraka amin'izay nomeny anany fandresena ny amin'ny endrim-pahafatesana rehetra ny vahaolana ny amin'ny endrim-pahafatesana izy ny vahaolana izy ny fahafenona izy ny zavatra rehetra rehefa mino an'izay ny olona de manomboka eo izy miaina voavonjy izy ahoana kosa ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe le tena fiainana kristianina efa vy pratika izay niresahantsika izay fa saingy zao akoatran'izay de niakatra Jesosy Kristy ary nidina izy ary rehefa nidina izy tamin'ny alalan'ny fanamasina ina moa fanamasina ny fanamasina de teny lela mitarenafo tamin'ny andro Pentekosta lela mitarenafo rehefa nidina avany ny fanamasina de lela no hitan'ny mpianatra teo ambony lohany lela mitarenafo ary zany lela mitarenafo zay zany hoe teny ary rehefa nipetraka teo ambony lay lela mitarenafo de lasa nitoro filazantsara reo ny teny ary ny zavatra nagaga de zao ny zavatra nitenenindreo de lasa azo nylay olona teo na de tsy na de olona avany amin'ny firenena samihafa raha ny olona teo de lasa azo ny teny lay teny zany hoe lay teny lay parole lasa velona lasa tonga velona ao anatin'ny olona zay mino azy mino le asa-pamonjena dimindreo lasa velona ao anatin'ny olona lay Kristy teny lay Kristy fiainana ny teny de tonga nofo fa Kristy kosa tamin'ny alalan'ny fanamasina tonga fiainana lasa fiainana eo amin'ny olona lasa tafaray lasa tafaverina amin'ilay teny lay source lay teny fiainana indray ny olona rehefa nino an'izay lasa velona ao anatiny lay Kristy fiainana lay Kristy teny fiainana ary manomboka eo lasa iny teny iny no manetsika iny teny iny no manetsika an'le olona tadio tsara ry havana fa matotsika mihetsika de satria ny teny ny manetsika atsika na information na parole ny manetsika atsika ray amin'izay ihany matotsika mihetsika de ohatra tsika mahita zavatra eo amin'ny tontolo hitamaso mahita 5 sens tsika eo amin'ny tontolo hitamaso de rehefa misy 5 sens eo amin'ny tontolo hitamaso de iny 5 sens iny information de iny information iny no lasa mandresy lahatra atsika eritreretintsika ho réalité eritreretintsika ho zavatra marina ary rehefa mihetsika iny 5 sens iny de rehefa hetsika iny zavatra miseho amin'ny 5 sens iny eo amin'ny tontolo hitamaso iny ny 5 sens atsika de lasatsika mireagira lasatsika mihetsika lasatsika manao zavatra fa ao amin'ny Kristy tsy izay satria ianao efa voaomba satria ianao efa tsy mihetsika intsony satria Kristy ny efa nitondra ny endrim-pahafatesana rehetra satria tsy ahetsika ny 5 sens atsony tsika satria efa voaomba de Kristy ilay teny fahamarinana kosa ao anatin'ny fotsika ny lasa manetsika atsika zany hoe ao anatin'ny fitsaharantsika ary rehefa ao anatin'ny fitsaharantsika de zay teny fahamarinana zay no manetsika atsika ny tenin'Andriamanitra ny teny fahamarinana ohatra ny tenin'Andriamanitra de ny teny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy teako ao adidiko ihany teny fahamarinana zany Jesosy Kristy zany misy attribut maromaro zany Andriamanitra zany misy ny atsona raisiko ohatra hoe Yahvé Rafa zany hoe Andriamanitra fahasalamana rehefa velona ao anatsika zay teny zay de lasa minotsika fa Andriamanitra ny fahasalamana mety misy aretina mandalo tsy hoe tsisy aretina atsony andalo misy aretina mandalo fa saingy zao izy ny fanasitranana izy ny fahasalamana ao atsika mety misy tsy fahampina fa misy Kristy velona ao anatsika de Yahvé Jireh zany hoe izy c'est Dieu qui pourvoit izy ny manome ny zavatra rehetrarehetra rehefa miorina eo ambonin'ilay asa-pamonjeny Kristy tsika de zay Yahvé Jireh zay no mampiseho an'izay efa vita rehetrarehetra eo amin'ny fiainatsika izay no manome antoka atsika fa izy no manome ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainatsika misy ny antsoina hoe Yahvé Tsevaot zany hoe l'Éternel des armées lay Andriamanitra mpiady mahery ninina ady atrehantsika ninina zavatra mitrangy eo amin'ny fiainatsika de azotsika antoka mety mandalo ady tsika tsy hoe rehefa velona ao anatsika Kristy de tsisy ady tsony tsia vao mainka ame mafy ny ady fa ny ifantohatsika de le Andriamanitra zay nanome atsika amin'ny fandresena
izy no nanome antsika ny fandresena ary zay Kristy velona ao anaty zay no mampiseho an'izay fandresena zay isan'andro ao amintsika rehefa tsy mifantoka amin'izay tsika tsy ho afaka hetsika Kristy tsika tsy ho afaka hetsika lay teny tsika lay teny velona ao anatytsika zay a tadio tsara fa ny teny ao anatytsika de manome finoana aloha ny teny ny fahamarinana ny teny fahamarinana de manome finoana donc fanomezana ny finoana azy zay finoana zay no manome faharesen-dahatra marina atsika hoe marina tsika ao anatin'ny marina ao anatin'ny asa-pamonjeny Kristy ary zay ihany ny fahamarinana ary zay faharesen-dahatra marina zay manova ny fomba fisainantsika ary zay fomba fisainantsika zay miova zay ny lasa manetsika atsika rehefa aveo zay ny point fahaenina zay ny point fahafito farany dia Kristy velona ao anatsika ary manao zavatra rehetra ho fitoerany tongony ozy izy Paoly hoe fa na de velona araky ny nofo azy zay ozy izy a de tsy araky ny nofo ozy izy ny fedin'ny tafikay fa mahery andrava ferovana mafy ozy izy mandrava ny fisainana avo rehetra zay natsangana anohatra an'Andriamanitra zay ozy izy ary mambabo ny zavatra rehetra mba hanaiky ny Kristy zany hoe lay Kristy velona ao anaty aloha natao antsika aloha eo amin'ny ady rehetra atrehatsika eo amin'ny fiainantsika zany hoe miorina eo ambonin'ny finoana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ahafahantsika miaina zany hoe herin'ny teny fa tsy handeha ntsony amin'ny herin'ny tena itsika rehefa hetsika ny 5 sens tsika de tsy maintsy mandeha amin'ny herin'ny tena ary rehefa mandeha amin'ny herin'ny tena tsika de tsy miala tsy voaombo amin'ny hazo fijaliana zany tsika fa mandeha amin'ny herin'ny tena de rehefa mandeha amin'ny herin'ny tena eny tsika de zay eritreretintsika zay say mipantatritsika zay eritreretintsika reny no andehanantsika fa rehefa voaombotsika voaombo ny herin'ny tena ary manomboka eo ny herin'ny teny manomboka eo amin'izay ny miasa ao anatsika ny herin'ny teny ho atsika zay fa le point fahafito farany kosa lasa velona ho an'ny hafa zany tsika satria manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony tonga eo amin'ny point io ny olona zay vao manomboka eo izy manomboka velona ho an'ny hafa izy manomboka ampiasainy Kristy anao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony amin'ny zavatra rehetrarehetra manodidina azy manomboka eo ny olona no afaka mitondra ny Kristy zay toerana rehetra alehan'ny olona anankiray de mitondra any Kristy eo amin'ny toerana mitondra ny fahazavany Kristy mitondra ny tenin'ny Kristy mitondra ny asa-pamonjeny Kristy mitondra ny anitry Kristy mitondra ny ositry Kristy amin'izay toerana rehetra alehany rehefa tonga eo amin'ilay point fahafito manomboka eo ny olona rehefa voaombo izy rehefa niara-natsangana tamin'ny Kristy izy velona ao anatin'ny Kristy rehefa tena iainan'ireo point rehetrarehetra ao anatin'ny fiainana kristiana manomboka eo izay vao afaka ampiasain'ny Kristy izy Kristy no mampiasa azy fa tsy izy no mampiasa ny Kristy akory indraindray tsika manao tena misy fiteny diso hoe ny fanamasina rehefa ao anatsika de mila ampiasaina ny fanamasina raha tsy zany de tsy mitombo raha tsy zany de tsy zao fisainandiso zany le avana fa Kristy rehefa velona ao anatsika de Kristy velona ao anatsika mampiasa atsika satria Kristy mpanjaka satria Kristy mpisorona be de lasa mpisorona ny dikany hoe mpisorona lasa manao asa fisoronana manao asa fifonana manao asa tahaka nataon'ny Kristy satria Kristy no manao ny asa amin'ny alalantsika fa itsitsika akory ny miasa lasa manao ny asa fisoronana ho an'ny hafa lasa mitondra ny hafa ary manomboka eo lasa olona miaro ny hafa miaro ny feo an'ny feritreretan'ny hafa lasa ny olona tsy manimba ny hafa fa olona lasa mitondra lehibe no mitondra ny fahalemeny malemy ny dikan'izay le zao lasa mitondra an'ilay Kristy velona ao anaty ary zay Kristy velona ao anaty zay amin'izay toerana misy azy amin'izay toerana misy an'le olona de mitondra an'izay teny zay Kristy teny zay ary mampanao ny zavatra rehetrarehetra ho fitoerany tongotsy Kristy mampanao mandrava ny fisainana avo rehetra mba tsy hisy fisainana hifantoka afa-tsy eo amin'ny Kristy ary ny fisainana nefa tsy afaka hifantoka eo amin'ny Kristy raha tsy miova aloha ny toepon'ny olona satria ny kristianisme somariavana tsy resaka fanamboaran-tsaina fa resaka toepo zay manaiky resy manaiky an'izay asa-pamonjeny Kristy zay ny baiboly manontolo de miivo amin'ireo asa-pamonjeny Kristy anankifito ireo miivo amin'ny Jesosy Kristy ireo ny ifantohany rehefa mamaky baiboly tsika rehefa mamindinika soratra masina tsika de ireo point anankifito ireo tsy maintsy mitodika eo amin'ireo avokoa ny asa-pamonjeny Kristy tsy mivoaka amin'ireo ny asa-pamonjeny Kristy ozy Jesosy Kristy hoe
vita teo amin'ny azo fijaliana, vita ny zavatra rehetrarehetra. Ny anjarantsika kosa de miaina an'izany zavatra vitan' Jesosy Kristy zany. Ny anjarantsika de maneho ataon'Andriamanitra ho fitaovana isehoany zany zavatra efa vitan' Jesosy Kristy zany. Ry havana, tadio ravana, fa raha vao mivoaka an'ireo point anankifito reo tsika, raha vao mamorona zavatra amin'ireo point anankifito reo tsika, de tsy maintsy andeha amin'ny herin'ny tenitsika. Raha vao mivoaka an'ireo zavatra reo tsika, de tsy maintsy andeha amin'ny fitarian'ny nofontsika. Verena mitoera tsara eo amin'ireo asa-pamonjen'i Jesosy Kristy reo. Reo mila misoratra, lalàn'Andriamanitra mila misoratra ao am-potsika. Reo asa-pamonjen'i Jesosy Kristy reo. Raha tena misoratra ao am-potsika reo, raha tena iainantsika reo, de misy zavatra miova amin'ny fiainantsika. Misy manomboka iainantsika le tena fiainana be dehibe. Ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Amen.